ivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isika raha misy ny fanahina amin'ny famotsim-bola na sehatra na inona io na sehatra inona dia miditra sehatra avy hatrany ny sampandraharaha iadina amin'ny famotsim-bola ny samy finina ho isika io moa ny fanazavana izay nosoritany tale jeneralyn'izany samy finina izany raha ny eo na tampampalala vaovao. Ny samy finina dia manara-maso manao fanadihadiana izay vola rehetra mifandroy amina famotsim-bola na ho ana fampelezan-kevitra io na ho ana fifidianana io na ho ana lafiny hafa dia anjara asanay izay. Samy finina efa nandray anjara aloha tamin'ireo komisiona izay nandinika ny hanatsarana ny lalam-pifidianana, izany hoe any amin'ny lafiny fisorohana zany dia efa mandray anjara dia nanolo-kevitra amin'ny hoe inona daholo ny fepetra tokony hisorohana ny famotsim-bola ao anatina fampelezan-kevitra na hidirana vola avy amin'ny famotsim-bola zany anatina fampelezan-kevitra. Raha vao misy ny fanambarana raha vao misy ny vaovao azonay dia tsy maintsy izay manao io tsy fifidianana zany na fifidianana io na inona na fampelezan-kevitra io na atoko politika aniza na atoko politika aniza raha vao mahazo izay dia manao manandrify anay.